Rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fanambarana manoloana ny fandanian'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona ny tolo-dalàna larana 01/2019 PL zay manova ny andininy sasatsasany larana 2011/013 sy mikasika ny satany fanoherana sy ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara. Araka ny voalazany tamin'ny adievitra na ny débat tamin'ny 18 décembre 2018 nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana faharoa zay tao natao tao amin'ny Carleton. Io filohan'ny république io na ny président amin'izao fotoana zao zay nanambara ampahibe maso tamin'ny candidat fa raha izy no lany ho filohan'ny république mazava tsara ny teniny dia manaiky an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho filohan'ny mpanohitra. Eno iny teniny. Ka zay indrindra mantsy ny tiako fanontaniako manaraky, demokraty ve nareo? Ny tiako tongavana dia hoe amela malalaka mpanohitra ve anareo? Ny ray aminareo tompoka no ho mpanohitra ary tarika ny fanoherana ao aorianany fifidianana. Amela malalaka ny Ravalomanana ve Rajoelina hanohitra ary ny fanohitra amin'izay koa hanohitra. Amela malalaka ny Rajoelina ve Ravalomanana raha lasa président ianao? Ny constitution moa dia mamela malalaka fa avelanao hanohitra ve izy? Satria ianao tena firmatifa be. Zotoizako ny teniko ijoaka voajanahary. Lalam-panorenana zay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition. Ka avelako malalaka Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Mazava tsara zany. Ary nialana entsika androany ny tahirin-tsary sy ny tahirim-peo izay nifanaovanay tao amin'ny Carleton. Samy candidat zay fidinana faharoa tamin'ny fotoana io. Mazava tsara hoe aminareo tsy mamorona iny le rangahy iny za ty mbola ity. Ka dia ty fanambarana ty ho toizako. Araka ny andininy faha-14 ao amin'ny lalam-panorenana zay milaza fa ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehiben'ny mpanohitra. Zany hoe tsy misy filazana mihitsy fa ny vondrona parlementaire no manao zany fanendreny izany, na ihany koa tsy maintsy solombavamboaka ny lehiben'ny mpanohitra. Manoloana ny tsy fisian'ny fifampidiniana sy ny fanapahan-kevitra ireo mpisehatra politika rehetra nandritra ny tamin'ireo atoko ireo tamin'ny ankalanan'ity volavolan-dalàna ity. Ny antoko-mpanohitra dia tena tsy akasitraka velively. Ny fanendrena olona tendrena amin'ny alalan'ny solombavamboaka. Rehefa nivory ny bureau politika ny rodoben'ny mpanohitra na ny RMDM omaly alakamisy sy androany azoma dia reto aby zany ny RMDM ny antoko tiako Madagasikara ary reto olom-boafidy zay hitanareo ato arinako reto dia nanao zao fanambarana manaraka izao ary zahay rehetra. Mitsipaka maron-drano io lalàna sadasada zay nanaovana ny lalàna ho 2011, nanova ny lalàna ho 2011/013 zay sy niantsona ny mpanohitra tamin'ny famolavolana azy. Mitaky ny famoahana ny décret d'application amin'ilay lalàna 2011/013 fa io nefa lalàna misy kanefa mbola tsy nampiarina akory. Farany manamafy izahay fa entina
ampisarahana anampianam-bava ny mpanohatra sy anitsakitsahana ny demokrasia io tolo-dalàna zay vao ny lanindry reo io natao teto Antananarivo androany 4 jona 2024 ny foloa Marc Ravalomanana.